Manatra ny araba tokolasoko vavy amin'izao aliny alahady fatelo ambin'ny folo ny volana oktobra izao tonga eto fandarina mahery indray ianao avanasanao arana araka izany hatramin'ny farany miarabanao nono inona no vozika androany miarabanao mbola ary miarabany koa tsika eto apity fanatanjahantena amin'izao ariva izao taranja bola lavalava sy ny bola kiditra ny tena ho resantsika misimisy amin'ity ariva ity asaina mpanajana ary tsika anaraka izany hatramin'ny farany na dia atao hoe ao anatin'ny fampelezan-kevitra mafana dia mafana ary tsika amin'izao fotoana izao dia mandeha ihany koa ireo taranatra am-panatanjahantena samy hafa eo ny fiadiana tompon-dakan'ny Madagasikara ny taranja basketball skady N1A eo ihany koa ny fiadiana tompon-dakan'ny Ligue Allemagne eo amin'ny taranja bola lavalava sy ny taranja bola kitra fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara. Ny bola lavalava izay indrindra ary no hanomboantsika ny fotoana amin'ity andro an'ity andro faharoa ambin'ny folo fiadiana ny tompon-dakan'ny Ligue Allemagne ny top 14 izany fifaninanana izay mandeha foana moa izany nandritra ny herinandro maromaro izay lalao anisany nandrasana ny feonina teo amin'ny US ankady fotsy sy ny US cheminot. Ny voakan'andresy ary ery zareo avetsy ankady fotsy tamin'ny sa 7 ambin'ny folo no 5 ambin'ny folo tamin'ny ity lalao ity voatanandry zareo avy eo amin'ny US ankady fotsy izany larana faharoa vonjomaika aloha amin'izao akatoko ny fifarana ny fanitsanana izao. Voatanany USA ankady fotsy ny larana faharoa vonjomaika eo amin'ny fanitsanana fiadiana ny tompon-dakan'ny Ligue Allemagne rehefa nandresy ny be setroka tamin'ny isa 8 ambin'ny folo no 5 ambin'ny folo izy ireo itolakandro io teny amin'ny Kianjamaki Andotapenaka. Avolenta milalao nasehon'ny rotota samy nahina ampiseho ny fahaiza-manao ny mpilalao tsirairay avy amin'ny andaniny sy ny ankilany. Teo amin'ny zara-potoana voalohany dia ny cheminot no nitarika tamin'ny isa 2 ambin'ny folo no enina. Baolina ny entanana roa no tonga ny cheminot tamin'ny alalan'ny Solbe sy Fredy. Hors-jeu kosa no voatsara ny USA ankady fotsy izay ny tokony enina. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia tsy nisy nisotroana rano mihitsy ity lalao ity satria dia azakazaka hatramin'ny farany. Nanindry mafy ry zareo ankady fotsy nanenjika nisa ka nahatonga baolina nentin-tanana ihany koa. Tany amin'ny 10 minitra farany dia nahazo hors-jeu ny cheminot tokony ho nahasahala nisa ho 7 ambin'ny folo no 7 ambin'ny folo saingy tsy matin'ny Julio izany ka dia tafavoaka mpandresy izany zareo ankady fotsy tamin'izay isa 7 ambin'ny folo no 5 ambin'ny folo izay. Mendrika sy avolenta araka izany ny lalao nasehon'ny rotota nandritra ity fihaonana ity saingy tsy voafehin'ny mpitsara izay avy ara-teknika nasehon'ny rotota izay ka izy indray no sahirana nandritra ny 20 minitra ny lalaovana. Toy izao ireo vokatra hafa nandritra ity andro faharoa ambin'ny folo ity. Ny IRC nandresy ny Tamma tamin'ny isa 7 amby roapolo no 2 amby roapolo. Kosfa nandresy any Kiopa 9 ambin'ny folo no 2 ambin'ny folo. 3FP nandresy ny Stade Olympique de Lemirna 9 amby telopolo no 2 amby roapolo. Ny FTM nandresy ny GST Anambondrona tamin'ny isa 7 amby roapolo no 2 ambin'ny folo.